Ny fampikondoha tetsy ampefilo ny mpampiasa ary ireo dokotera mpitsabo eo anivon'ny orinasa samihafa. Ny fampizara-trekefany amin'ny hanatsarana ireo mpiakady entina mampiroborobo ny fahasalamana eny amin'ny orinasa. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fitantanana ny asa amin'ny ankapobeny ny fahasalamana eo anivon'ny toeram-piasana. Tsy mifitsaboana ny mpiasa rehefa marary fotsiny ihany fa ny toe-pahasalaman'ny mpiasa, ny tontolo iainany, fahadiovan'ny orinasa sy ny maro hafa dia tafiditra amin'ny antsoina hoe fahasalamana eo anivon'ny orinasa. Samy tompona antoka amin'izany na ny mpiasa izay angovo mampandeha ny orinasa na ny mpampiasa izay manana tombony amin'ny fandrosoan'ny orinasa rehefa salama sy tomady ary mazoto ny mpiasa entiny. Ny dokoteran'ny orinasa, ireo orinasa pahasalamana miandraikitra ny mpiasa toy ny AMIT, ny OSTI ary ny SMIA, ny INSPC, HB-Faliantanana ary ny CNAPS. Ilaina amin'ny fiarametan'ny rehetra ny fiarovana sy ny fisorohana ny risky ny loza sy ny aretina perinasa ka izay indrindra no nahatonga ny atrikasa teto amin'ny CNAPS sy Ampefilo. Tafiditra ao anatin'ny fanambarana eran-tany momba ny zon'olombelona ny fihahina ara-tsosialy ary singa iray amin'izay ny fahasalamana ny fisian'ny filaminana eo anivon'ny orinasa. Mpanjakana mihitsy antony atao hoe politika ankapobeny firenena izay nolazainy filoham-pirenena tamin'izy voatonga teo amin'ny fitondrana ny atao hoe fiarovana ny zon'olombelona sy fihahina ny ara-tsosialy. Izay ny CNAPS manohy an'izay mametraka an'izay fihahina ara-tsosialy izay voy le atao hoe programme de promotion de la protection sociale. Toy ny asa CNAPS amin'izay lafin'izay para-piandrinay ny fivoahan'le volavola landalana izay ingavina ny anaovanay antsoavy eto satria ny fitondram-panjakana hatramin'izao mbola tsy nivoaka io ireo fonty ny code de prévoyance sociale io. Nandray anjara tao amin'ity atrikasa ity ny mpampiasa, ny sendika, ny mpitsabo eny anivon'ny orinasa. Fampizara-traikefa-ny amin'ny fanatsarana ireo mpiakady entina mampiroborobo ny fahasalamana eny anivon'ny orinasa mba hanampanara-penitra ny asa ka hahatsaratsara kokoa ny fiainan'ny mpiasa sy ny fianakaviany.